ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehetra afaka malalatra ny tia sabotsy fa 20 ny volana aogositra ity izahay sabotsy farany amin'ny volana aogositra dia faly manona ny fifalian'ny fanamasana amintsika ary mamangy antsika amin'n'alana izao mofinaina izao. Ny mofinaina voalahatra rehefa koa dia ny Joba 2:2 ka hatramin'ny 10. Joba 2:2 ka hatramin'ny 10. Fakitsika amin'n'alan'i Jesosy zany. Ary tamin'ny indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova ka dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy hiseho teo anatrehan'i Jehova. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe, avy ny zaza teny amin'ny tany ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika amin'ny Jehova mpanompoka va ianao? Fa tsy misy tahaka azy any ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy sady matahotra n'Andriamanitra ka mivady ny ratsy. Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanisika ahy hamongotra azy foana azy ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe, hoditra fefin'ny hoditra, eny izay rehetra nanan'ny olona teo meno fefin'ny ainy. Fa injiro ange ny tananao ka tendreo ny taolany sy ny nofony raha tsy handahanao eo masonao azy izy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izy, ny ainy tokana ihany no azo asiana. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehova ka namely fahiratsy an'i Joba hatrany amin'ny faladihany ka hatrany amin'ny tapon-dohany. Dia nakatavim-bilany orana izy raha nipetraka teo an-davenina. Ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinao ihany va ianao? Mahafozy an'Andriamanitra ianao ka aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Mo ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota tamin'ny olony Joba. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Joba ary afaka malala dia nanokatra teolojia vaovao tao amin'ny testamenta taloha. Ina ilay teolojia vaovao na ilay fomba fijery vaovao momba ny fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra sy ny fiainan'ny olona, fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Taloha amin'ny bokin'ny Joba dia ny antsika hoe ny teolojia deutéronomiste no nanjaka na tondra na nibaiko ny finoan'ny olona. Ino atao teolojia deutéronomiste? Ny teolojia deutéronomiste dia ny hoe rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia mahazo fitahiana. Ny teolojia deutéronomiste zany dia ny hoe rehefa manaraka ny lalàna ianao dia mahazo fitahiana. Araka ny boky deutéronomiste manao hoe ho tahina ianao raha manaja zao raha miaino ny feon'ny Jehova Andriamanitra. Fa raha tsy miaino ny feon'ny Jehova Andriamanitra kosa ianao dia hozoniny ianao raha miditra, hozoniny ianao raha mivoaka. Zany hoe tsotra be mihitsy ny efampimirana ny finoana deutéronomiste. Rehefa manaja lalàn'Andriamanitra dia mandray fitahiana. Miala lalàn'Andriamanitra dia fahavoazana. Dia raha vadika izay teolojia deutéronomiste izao manao hoe matoa ianao mahazo fitahiana, matoa ianao roborobe ny fiainanao misy fitahiana eo aminao, manaja lalàn'Andriamanitra zany ianao. Raha ohatra kosa ka misy zavatra ratsy lalovanao, voanao amin'ny fiainanao, jereo tsara fa niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao zay. Misy zavatra nialanao zany, matoa misy fahavoazana eo aminao dia zao niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao zay. Matoa misy zavatra hatra lalovanao dia dinio tsara ny tenanao, fa zao misy zavatra tsy mety zay. Zay no antsoina hoe teolojia deutéronomiste. Kanjo ny bokin'ny Joba dia nanomboka nanazava fa izao. Tsy marina amin'ny fotoana rehetra akory ny fomba fijery deutéronomiste. Zay no nahatonga ny tompo nanome ny bokin'ny Joba. Nanazava ny ireo olana maro samihafa eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Inona zany? Haikay ny mpanompon'Andriamanitra na dia marina na dia tsy manota aza dia tena mety misy zavatra sarotra lalovany. Tsy voatery hoe ny zavatsarotra izay mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona zany dia tsy voatery hoe nanota mandrakariva izy.
tahaka nazavain'ny bokyny Deutéronomie. Tsy voatery zany ny fanazavana ny hoe ny faharavam-pananana, fahafatesana, aretina mahazo ny olana mahazo ny olona, fisarahana mahazo ny olona amin'ny olontiana sy ny zavatra ohatrany, dia tsy voatery hoe vokatry ny fahotana kay izany. Fa kay misy ilaintsony hoe fizahan-toetra. Zany hoe hay misy zavatsarotra avelan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainan'ny olona, tsy vokatry ny fahotana. Fa na dia marina azy izy, na dia mahitsy azy izy, na dia mendrika azy izy, dia mety mandalo fahavoazana ihany. Rahatray mazavako malala misy finoana sasany izay mbola mijanona foana amin'ny finoan'ny deutéronomiste. Ny hoe matoa anao mijaly dia misy zavatra lalovanao zany, matoa anao marary, aiza koa misy mpanompon'Andriamanitra dia arary lavo zany, aiza koa misy mpanompon'Andriamanitra dia tsy ho sitrana amin'ny aretina, aiza koa misy mpanompon'Andriamanitra dia amoy olontiana, aiza koa misy mpanompon'Andriamanitra dia avelan'ny olontiana ohatrao sy ny sisa rehetra, fa matoa anao mandalo zavatra ohatrao, mandiny tena fa misy tsy mety nataonao. Ary dia zay ny finoany Zofara, finoany Elifaza ary ny finoany Bildada. Raha mamaky tsara n'ireo namany Job reo anao dia ny finoany izy telo lahy reo, Elifaza, Bildada ary Zofara, dia zao finoana deutéronomiste. Ny taonan'ny Job manao hoe diso anao mataonao mandalo zavatsarotra fa mibeba, fibebahana ny vahaolana. Fa izao tsy fibebahana kay ny vahaolana. Raha mamaky tsara ny bokin'ny Job ianao fa ny fisaorana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra. Zofara sy ny namany zany zy Elifaza, Zofara ary Bildada dia manao hoe misy otana ataonao ka dia mibeba ianao. Any amin'ny toko farany amin'ny bokin'ny Joba dia nitenenin'ny tompo izy telo lahy reo manao hoe nareo telo lahy ny diso. Nareo ny telo lahy tokony hibebaka amin'ny Joba fa tsy takatry nareo telo lahy natsoina hoe fizahan-toetra amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Izay fizahan-toetra mpanompon'Andriamanitra no tena mampahay anareo afaka malala amin'ny toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Inona kay ny fizahan-toetra mafy indrindra amin'ny mpanompon'Andriamanitra? Indroa metaona ilay fizahan-toetra ny toko voalohany dia lay faharavam-pananana namoy zanaky Joba, rava lay tao anatin'ireny mpimaso ny fananany, ny omby, ny ondry, ny ramevany, ny osy, ny rava tao anatin'ireny mpimaso. Fa tsy niala tamin'ny finoana izy. Amin'ity toko faharoa ity kosa dia roa noendriky ny fizahan-toetra. Ny voalohany dia ny fizahan-toetra nietraika tamin'ny nofon'ny Joba. Io fa nietraika tamin'ny nofon'ny Joba zany. Hoy ny fiampangany Satana manao hoe nofo azy hoditra ge fefin'ny hoditra fa asiwa kasio ny nofony raha tsy ala aminao izy antsy an'Andriamanitra. Zany hoe ny aretina ny zavatra metraika amin'ny vatan'ny olona ny fizahan-toetra isan'ny mafy indrindra. Zany hoe tsy ny faharababo, tsy ny olona manodidina azy tsony, tsy ny fananany, tsy ny fiezahany, tsy zay tsy ny asany, tsy zay tsony, zay efa mafy, fa ny mafy indrindra dia le fizahan-toetra zay tena metraika amin'ny vata, amin'ny nofon'ny vatana. Fizahan-toetra amin'ny mpanompon'Andriamanitra mafy indrindra zany avako malala. Ary eo dia izao tsy Andriamanitra na tonga ilay zavatsarotra lalovan'ny Joba, tsy vakio tsara bokin'ny Joba, fa tsy Andriamanitra ny nampisy vai, tsy Andriamanitra ny namono ny zanaky Joba sanatria, tsy Andriamanitra nandrava faranan'ny Joba, tsy fa izao navelan'Andriamanitra ny tranga zay. Zany hoe ny fizahan-toetra dia izao zavatra avelan'Andriamanitra ny tranga mba hambafiorina sy hampiorina ny finoan'ny olona bebe kokoa. Anefa fizahan-toetra io dia fizahan-toetra izay voalanja an'Andriamanitra fa tsy hampiala ilay olona amin'ny finoana. Zay mahatonga azy ny teny manao hoe ny ainy ny aza asiana, satria izay mafy indrindra azo Andriamanitra natao tsara ny nanangana ny Joba tamin'ny maty ray nylay zany. Fa zao ny feran'Andriamanitra hoe atretsy ihany, atreo ny zakan'ny Joba. Zany dia afaka malala ny fizahan-toetra dia zavatra avelan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainan'ny mpanompony, kanefa avelan'Andriamanitra andalo fa zakan'ny olona. Azao rehefa ko malala inona moa no anton'ilay fizahan-toetra? Ny anton'ilay fizahan-toetra eo any amin'ny farantsika vao mahita azy. Any amin'ny farantsika vao mahita azy. Raha tsy teo moa ny bokin'ny Joba, raha tsy eo moa ny tantaran'ny Joba, aiza no ianarantsika an'izany hoe fizahan-toetra? Zany hoe ny fizahan-toetra dia tena avelan'Andriamanitra andalo amin'ny mpanompon'Andriamanitra mba ho fianarana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra.
azay natonga ny Elifaza Sofara mba namany Bildada nianatra tamin'ny Joba. Zany hoe ny fizahanttoetra lalovan'ny mpanompon'Andriamanitra ry havako de zao. Tsy sanatria fanaovana ny Satana angay ay, Satana efa nangay foana hatramin'izay, fa izao ny tena mba antony lanaovana azy de zao mba hampiorona ny finoana diso telo la antsiana ny diso. Zany hoe hanamafisana ny finoana sy ny hahatakarana ny fitiavan'Andriamanitra. Ny ao ambadiky ny fizahanttoetra tsy karavasy fanjiry firiana akory fa fitiavan'Andriamanitra. Ka mety hoe akora tian'Andriamanitra ve tsova de venan-dala zava-tsarotra ohatr'izao. Iny zay mampanompon'Andriamanitra atsika. Andriamanitra de manana ny fahefana feno amin'ny fiainantsika. Izy moa tsika de afaka hibaiko an'Andriamanitra. Eo mamarina ny finoana protestanta réformé ny hoe ny Andriamanitra inotsika de Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana. Ary na Satana azy azo mibaikona, ny zavatra rehetra baikona. Tsy mety Andriamanitra ka afaka mibaikona Satana, tsy azo Andriamanitra baikona Satana. Azo Andriamanitra irahana koa rehefa sanatria misy ilany an'izany fahefan'Andriamanitra zany rehetra zany. Andriamanitra mifezo rehetra zao, Andriamanitra tsy resin'ny Satana, tsy baikony Satana. Fa Andriamanitra de mitondra zao rehetra na inona, tsisy toerana, tsisy faritra, tsy misy fotoana tsy azon'Andriamanitra hidirana amin'ny zava-boarina. Izy ny nanao zao rehetra zao. No zany dia izy koa ny mandahatra, misy koa ny mandanja sy mandahatra. Ary ka manao hoe averako zany-toetra aloha ianao satria voariko ianao. Fahefan'Andriamanitra andry afako. Zay le Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana, nefa Andriamanitra fitiavana. Fizahanttoetra mpanompon'Andriamanitra. De jero tsara le fiampangany Satana. Satana de niapanga ny Joba. Azay moa ny dikany teny hoe Satana, lay mpampisaraka, lay mpiampianga, lay betakalaza, lay Joba. Andriamanitra mahitany Joba tsara. Hoe fiera hoy nareo miteny frantsay, mireare faly Andriamanitra jerenao nge Joba. Andriamanitra zany mba mijery ny fiainan'ny mpanompo, mba mijery anao Andriamanitra de zao faly aminao Andriamanitra. Ndry ty mpanompoka jerety izy. Na de vao anatin'ny confinement anatin'ny zava-tsarotra raha mbola mifikitra, mivavaka, jere reto izy. Mbola jere mbola manao ny asan'Andriamanitra anatin'ny ady-tsarotra, jere miafy, jere mbola manapotona maki baiboly. Zay ny toetra n'Andriamanitra, Andriamanitra fitiavana, de mijery ny fiainantsika de faly amintsika Andriamanitra. Izay Andriamanitra faly amintsika zay tsy zakany Satana. Sy tsy zakan'izay rehetra miaramila ny Satana. Satana sy ny mpanompo tsy mahazaka fifaliana Andriamanitra amin'ny mpanompony. De manao kajao nge sy io le fiampangana. Le hoe ka Joba nge pikaramy. Amin'ny toko voalohany moa de teneny mihitsy manao hoe ka zao nge tsy hitanao ve Andriamanitra tsy omenao ny zavatra rehetra eo amin'ny tahinao ny asan'ny tana, nanenika ny tany mindra manosiny, ataonao manam-bola izy, ataonao salama tsara ny zanany, jerevo rehetra zanany mamiratra amin'ny fahendrena, jerevo rehetra fitahirana, iza koa ny tsy hivavaka amin'izany. Inona dikan'izany? Ampangain'ny Joba ho pikarama, ampangain'ny Satana ho pikarama Joba. Zany hoe Joba zany miteny amin'Andriamanitra hoe karamainao hivavaka nge izy. Mivavaka izy noho ny fitahina. Zay teneny hoe noho ny finan-javatra ho izy. Mahatonga ny Joba fanatenan-javatra. Zay no antenany. Zay mahatonga azy mivavaka. Fanatenan-javatra. Zay le hoe lasa ampangain'ny Satana ho materialista zany Joba ito. Hoe materialista nge Joba. Izy karamainao izy omenao fitahina, omenao ny zavatra rehetra, de tonga mivavaka izy. Fa rehefa ohatra ka isoronao tao ao alon'ireo, tsy mivavaka tsony izy koa Satana. De Andriamanitra tamin'ny tsy materialista Joba. Tsy hoe satria tahiko omeko an'izao izy, tsy zay. Fa andana ary ho hitanao. Ary dia rehefa nataon'ny Satana zany tsy niara tamin'ny finoan'ny Joba. Fakapana faharoa zany de zao hoe ka ny ainy indray asinako, asivy ny ainy fa teo ange mbola tsy izy ny fo maty zanaka ve tsy ho mafy fa asio ny ainy, hoy ny filazan'ny Joba azy, hoy ny filazan'ny Satana matsy n'Andriamanitra. Leva koa malala Satana de izay izy. Ary tokony ho takatritsika fa Satana de lahy fanahy ratsy, piapanga, mpanaratsy. Ary manivaiva ny finoan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary zay ny fieverany azy de fampangany de nesy vovoky ny tranao de misy pepanga
mampianganao lay ratsy io natrean'andriamanitra indro zao reo ngety ataony ty mpanomponao andriamanitra tsy refy ty miataka aminao morakify misy apaka natao satana isan-karazany zay mantonga amin'ny Paoly manao hoe manana solovava isika de Jesosy Kristy ilay marina Jesosy Kristy eo an-tanana kavanan'andriamanitra hoy Jauna sy Paoly samy miteny an'izany manao hoe manana mpisolovava isika ary Jesosy mpisolovava io nefa nampangina any satana ka mahatonga ny satana tsy afaka miampankatsony antsika eo natren'andriamanitra araka ny tenin'ny Paoly manao iza miampankany olombo fidin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy zany hoe zotsika miresaka sao mpanompon'andriamanitra ianao zao fiampangana satana tahaka ny miampangana ny Job zao de tsy metraika aminao satria anao manana any Kristy manana any Jesosy fa raha izany afaka malala misy foana ny fizantoetra amin'ny mpanompon'andriamanitra dia le fizantoetra mafy tahaka ny lalovan'ny Job fizantoetra mpanompon'andriamanitra tsika zao de fizantoetra zay avelan'andriamanitra andalo saingy satria satana mpanimba zavatra satria satana mpanimba amin'ny toerana rehetra zay misy azy de faharavana sy fahasibana ny dikany de zao nanimba ny fahasalaman'ny Job izy hatrany atapidoka hatrany am-paladia fangiry firiny ary hoy ny filazan'ny bokin'ny Job azy hoe drovoka teo amin'ny lavenina tena milaza hoe vovoka sy lavenina milaza fahatsinitsiny faharavana tanteraka vokatry ny asan'ny satana zany de zao la efa nahay ny faharavana la endrik'andriamanitra Job la endrik'andriamanitra zanaky Job zay tao anatin'ny fahatsaratare lasa rava fanana satana dia faharavana ary fahadsoana ny avako malala ny fitadiavana soa any amin'ireny totsika amin'ny asany maiziny tena be deaibe ny olona indray mieritreritra ny hoe latsaka ao anatin'ny fakapanahany alatra ao anatin'ny fakapanahany zavatra ohatr'izany fa tsy misy soa avako malala azo n'ilay ratsy omenany ny mpanompo ny olombelona tsia faharavana mandrakariva faharavana fa andriamanitra ihany loharahany soa ohatra masina zavatra reto ary no ndeha ampahiresanao ray avako malala de zao hotsika manao hoe roa le fakapana voalohany de le fizantoetra de netraika tamin'ny nofony ary ny faharoa de ty rehefa netraika tamin'ny nofony de avy ny vadin'ny Joba ny teny tamy manao hoe raha izahay ianao ry Joba mahafoy zan'andriamanitra mahafoy an'andriamanitra zay ny fakapana mafy indrindra fakapana mafy a de lay hoe miatraika amin'ny nofo fa ny fakapana mafy de zao le fakapana mihitsy manao hoe fisahana amin'andriamanitra io te andiny ny fahasivy sy fahafolo io ny fakapana faratapony indrindra hoe hafoy zao andriamanitra zay ny tanjon'ny satana zany de zao ny hafoy zany Joba an'andriamanitra ny hafoy zany Joba an'andriamanitra ary io fa ny tena nampandalovina daholo aloha ny zavatra sarotra rehetra rava ny fanana na simba ny zavatra rehetra ny rehareana ny ankonana sy sisa rehetra netraika tamin'ny aretina mafy ohatrantsika misy varanaretina zao sanatria netraika mafy tamin'ireny inona ny efarany avy eo zay vo nyteny zay vo nisy feo tonga am'izay nisy nampiasain'lay ratsy de ny teny manao hoe afoy zao am'izay andriamanitra zay ny faratapon'ny fakapanahary rehefa tonga ry avako malala ny zavasarotra de zao ny fiafaran'ny fakapanahy na ny fizantoetra de misy an'io miteny hoe raha izay ianao mahafoy an'andriamanitra andriamanitra ke tsy manampy zetra manampy ny tenany tsy aloanao ve mba makary amindry olona ry ananydry tsy aloanao ve mba mananina kely tsy aloanao ve mba manao an'izao kely tsy aloanao ve mba inona moa ny mahadiso kely raha ohatra ka mba ataonao ty sy ny sisa rehetra miefara amin'ny fahafoizan'andriamanitra ary rehefa ao anatin'ny sarotra ianao de misy olona mandodono ambaravaranao mety olona tsy ampoizanao mihitsy de miteny manao hoe za mahita vahaolana anao momba an'io fa tsy aloanao atao ohatran'izao tamin'ny anina nge nisy olana ohatr'izao de tonga de zao no natao nety tamin'ny zavatra misy fitraka zavatra ohatrany fa ny ao ambadika lizy avako malala rehefa tena zay anao amin'ny fonona de ity indraindray sofa indraindray dia fahafoizan'andriamanitra ny ao ambadika miala amin'ny finoana ianao na tsy aloanao ve efa tsy nety any fa tsy manotangera ohatra ka somary mba manao kely an'ity inona moa ny fahotana raha mba manampy kely an'izao koa nge inona moa fa sy ny sisa rehetra
hoy tsika manao hoe ny faratampony fizahatoetra dia ny fitaomana ny olona hiala amin'Andriamanitra, fitaomana ny olona hiala amin'Andriamanitra, hiala amin'ny finoana. Tampamarana ny avako malala mampahery anao ary amin'reto lafin-javatra roa lehibe reto dia izao: raha ao anatin'ny fizahatoetra mahamay ianao dia mino fa izao ao ambadiky ny fizahatoetra koa ny fandresena miezinezina. Mety mandalo fizahatoetra mahamaitsika kehitriny amin'ny zavatra isan'andro, fa izao hoy ny apôstôly Paoly manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Mahinino ny avako malala tsy ny fahavoazana akory ny tompony teny farany. Ary io no mahamarina lay ohatra nisy nandefa n'izy iny re maka asa natao anatina tambazotra iny izy iny momba le hoe ny afaty Charlot moa lay mpanao atsika anankiray amin'ireo afatry Charlot zay nanaitra dia ny hoe tsy misy fahoriana, tsy misy zavatsarotra, tsy misy zavatra maharitra mandrakizay zany, na dia ny fizahatoetra na dia ny zava-manahirana tena mampahery anao koa fa tsy ny zavatsarotra akory, ny fizahatoetra mandalo zany, mety mandalo zany fa mahareta amin'ny finoana. Ary ao ambadiky ny fizahatoetra ny famirapiratana, ao ambadiky ny rahona amin'ny tatao, ao ambadiky reny tsika rotsakorany reny ny masoandro ny balika, ao ambadiky ny ririnina mamirifiry ny lohataona, ao ambadiky ny fihitsana ny ravikazo, ny voninkazo sy ny mamerana indray ny azo ny zavaboary. No zany dia afaka malala azakivy mandalo ririniny mifangiry firena isika indraindray, fa tsy zany ny tompony teny farany. Ary zay ny tantaran'ny Joba eto. Tantaran'ny Joba dia mampianatra anao fa izao raha mandalo fizahatoetra ianao, tsy Joba ihany io, zanak'Israelina makivaky nifitra, tsy zanak'Israely dia Abrahama. Rehefa mandalo fizahatoetra ianao dia izao tsarovy fa tian'Andriamanitra ianao zay. Hoy ny boky noaborana manao hoe ny zanakatiana ny tezaina. Ka raha mandalo fizahatoetra ianao rehefa malala aza jerena amin'ny solomaso ny fahafoizan'Andriamanitra zany, fa jereo amin'ny solomaso ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ao ambadiky izay fizahatoetra izay fandresena, fa mitenena tahaka ny Joba manao hoe monjo ihany vandroantsika avy amin'Andriamanitra, fa tsy ny zavatra tsy ratsy amin'ilay eritreretintsika azy io liavako, fa monjo ny soa ihany ve atsika avy amin'Andriamanitra, fa mety misy zava-manaingana velany andalo amintsika koa zay ny dikany. Moa hoe veronao fa ny soa ihany ve no avelanao velan'Andriamanitra andalo amintsika, fa misy koa zava-manahirana velan'ny tompo andalo amintsika, manana fona liavako. Fa ny faharoa zay entina mampahairana liavako malala dia izao: tsy irery ianao fa ny tompo eo ao anatin'ny fizahatoetra, tsy irery rany ny mpanompon'Andriamanitra, tsy irery ny mpanompon'Andriamanitra ny namana. Marina fa iongery ambany ry izy telo lahy mety ho diso efitra fanay zany ara sarobidy ry havako ny namana, ny fianakaviana. Dia mahereza ry havako anatin'ny fizahatoetra ianao, na inona dia ity azony ny fitiavana namana. Eto moa zany dia ny vadin'ny Joba ny taona azy nampiasain'ilay ratsy tiana tenena dia tsy vady zao indray tenena dia ny vehivavy mihitsy ny tena izy io ndray zao fa ny vehivavy ndray zao nampialana ny lehilahy tamin'ny vatana moa fa tsy tany amin'ny boky Genesis toko fahatelo tsy dia zay loatra antikité tsika dia mety ho zay ny sarany hoana azy, fa mety ny lahy mety ny vavy mety manao an'izay daholo. Fa ny tiana tenenina manao hoe ny Satana rehefa maka fanady izao mijery ataontsika hoe ny aiza ny fiteninareo hoe ny fahalemena fahana mandavo zay Satana. Amin'izay malemy Satana ny miditra dia inona fahana mandavo, izy zany mijery izy reo fahana mandavo, mety ho lahy mety ho vavy mety ho olona mety ho mpiara-miasa io, rehefa andavo ny olona ny Satana dia zao amin'izay malemy izy ny miditra dia inona ampiasainy zay mandrakariva. Eto moa zany dia ny vadin'ny Joba no nampiasaina, fa tsy voatery hoe raisinao marina ny fotoana rehetra zany, jereo tsara ny tantaran'ny Davida fa tsy voatery hoe ny vadiny na ny tahaka zany. Rehefa malala mampahery ianao amin'ny fiainana isan'andro, aoka ho mpandresy ianao
azakivy raha mandalo fihizahn-toetra teny ary ny teny manao hoe tamin'izany rehetra any de tsy nanota tamin'ny olony joba enganery afaka malala ao anatin'ny zavatsarotra lalovanao de tsy hanota ianao inona tsy manota ry afako mahazona ny finoana an'Andriamanitra hatramin'ny farany inona iny tsy manota teo amin'ny vavany tsy miteny ratsy na iza tsy mitady ny hoe ianona nameloka ianona tsy latsaka ao anatin'ny fakahalana tsy latsaka ao na inona ao anatin'ny raha izay de tsy manota ao anatin'ny fihizahn-toetra ianao tsy miala amin'ny finoan'Andriamanitra ianao fa tsy latsaka ao anatin'ny fakahalana na iza koa anao ny fanontanianao tsy mera-panontanianao iza ny mahatonga an'ity fa mahatonga ny fahavazana eo aminao satana mahatonga an'io fa tsy olona akory ny olona mety ho fiasana ihany de aza latsaka ao anatin'ny fakahalana na iza tsy manota eo amin'ny vavanao koa ianao ry avako malala rehefa tsy manome tsiny mihitsy na mitsara an'Andriamanitra amin'ny fitondrany fa miteny manao hoe fantatr'Andriamanitra ny tokony atao amiko zany maireza mahatanjaa miorena tsara amin'ny finoana amin'ny zavatra rehetra izay atao fa fantatr'Andriamanitra fa ny antony ivavahanao de tsy filan-javatra koa fantatr'Andriamanitra ngenao fantany tsara fa ny antony ivavahanao aminy de satria tia azy ianao no zany de tianao koa Andriamanitra tsy amin'ny hoe filan-javatra ny antony itiavan'Andriamanitra anao tsy ho satria tsara ianao na inona ianao fa fitiavana ny tiavan'Andriamanitra anao fitiavana de ny tian'Andriamanitra hampona ho azy koa de fitiavana tsy ny filan-javatra ny filan-javatra omen'Andriamanitra anao fotsiny kado meny anao fotsiny renyrehetra reny rehefa tia azy ianao rehefa miorona ianao de omen'Andriamanitra anao izay sahaza no zany mahereza vavakytsika ry havako tompo misaotra anao zahay fandrandray tokoa mety mandalo fihizahn-toetra izahay tahaka ny Joba tompo mampahereza anay atoko fa marina ny teninao fa zay fihizahn-toetra zakanay ihany no averanao handalo eo aminay lay ratsy manimba zavatra manakorotana ny fiainanay mandrava ny fanantenanay de ampisaraka anay aminao koa aza de atao fimpandresy zay tompo aza vela anota eo amin'ny olotray tovy miorona ny fifikiranay aminao tovy miorona ny fitiavana amina ty anatinay ataovy manana fanantenana zay ary tsy tsara anao Andriamanitra ny tsara na iza na iza fa ataovy mahatoky fa mbahatiky ny fihizahn-toetra lalovana vetivety indray mipimaso ny teninao ny fitaim-pahasoavana ny fifikirana aminao ataovy mahatro amin'ny fonay de mametraka ny fiainana eo am-pelantananao zay tompo ary akomarina aminay mandrakariva ny teninao fa momba anay mandrakariva ianao ambara-patoka ny fahatapirana zao tontolo zao misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Amen.